ho aminareo ane ry avana malala ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Avy nandevony izay ry havana tamin'ny zoma. Anisan'ny nahafinaritra, tena isaina amin'ny ratsan-tanana, isaina amin'ny ratsan-tanana ny nitomany. Isaina amin'ny ratsan-tanana ny tomany. Satria ilay olona maty efa narary ela. Dia vao mainka ary ny olona na tsiaro iny, raha tsisy fiatsaram-bela tsia. Na tsiaro maivamaivana ilay olona. Io ne tsy hay malagasy moa raha tsara vela tsy enjana. Fa izay nahafinaritra ary havana dia izao. Vao manitsaka ny volana Aprily, dia ny fitsanganany tena ny maty ny Toriteny eny voalohany indrindra. 1er Avril. Ahoana moa zany? Ina mampimenareo? Fa tsy marina zany amintsika kristianina. Fa manomboka 1er Avril sady tsy mandangy aminao ny Andriamanitra ao. Fa ianao tsy maintsy mitsangana. Isika tsy maintsy maninona? Tsy maintsy mitsangana isika. Tsy izay varavara-pasana akory no andresy atsika. Fa atiatoka ny ianao mivavaka ty am-piangonana. Raha tsy aso irenao, fa ianao tsy maintsy aninona? Ianao tsy maintsy mitsangana. Peritenao amin'ny rakitra ataonao. Raha tsy irenao fa aninona? Taony iena? Raha tsy irenao fa aninona? Tsangana amin'ny maty. Velona ny tompo. Ny andininy fahaenina ry havana, amin'ny Koritianina faharoa no andaovaka itsika. Io no andraisantsika vatsy amin'ity anio ity. Zay efa nampalelo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy, fa ny soratra mahafaty toy izo fa ny fanahiny mahavelona. Be dia be ry havana ny olona fatorany soratra, ary isan'ny hain'ny olona mpanao manipulation sy ny mpanao arinaky ny mamatotra anao amin'ny soratra. Ny lalàna ny tenenina eto, ny lalàna ny testameta talota amin'ny zareo jiosy, fa ny fanahy masina kosa manafaka anao mba hisitraka ny fahafahana feno hatrany amin'ny fitsangana tena amin'ny maty. Fiangonana tao Korinto ry havana dia fiangonana ndehibe. Efatra amin'ny andron'ny tompo zany misy ny fiangonana zandriny, fiangonana zokiny, fiangonana ndehibe, fiangonana kely. Dia anisan'ny fiangonana ndehibe miorona eo amin'ny tanàna ndehibe, tany Grèce, Dirisia hozy ny baibolitsika. Izany tanànany Korinto zany. Fanoravan'ny Romanina zany. Dia teoriana Saint-Pierre Romanina anankiray indray namerina an'ilay tanàna izay amin'ny endriny ankehitriny. Izay ingeny mampalahelo antsika miteny izao efa betsaka amin'ny mponina ao Korinto no tsy kristianina intsony. Ity soratra masina ity ry havana, ny zavatra nitranga tamin'ny tao Korinto dia ohatr'izao hoe amin'ny mahafiangonana ndehibe azy dia efa mipetrapetraka tsara. Ohatrana Atsimon'Imahamasina zany tsy koa fiangonana ndehibe petrapetraka tsara ny fitsipika rehetrarehetra, fandaminana rehetrarehetra. Ary zany raha teo no ilain'ny fiangonana, fa tsy fiangonana baranahana akory ny fiangonana kristianina izay revirevitsika no atao. Dia mipetrapetraka ohatr'izany. Fa arakaraka nametrahatrahana an'ireny rafitra ireny sy ireny fandaminana ireny vao meny korotana ny fiangonana. Raha mamaky ny Koritianina voalohany, ny Koritianina faharoatsika, dia hitantsika tsara fa nisy ny fampiandanina, zay any Apolosy, zay any anina. Ary matetika amin'ireny fiangonana ndehibe ireny dia misy an'izany. Inoko fa tsisy an'izany eto Atsimon'Imahamasina ry havana. Ary raha misy an'izany raha vao any zany fa tsy akasitrahan'ny tompo. Io kilankilankilany hatrany anaty sampany io, raha vao any fa tsy avy amin'ny tompo zany fa avy amin'ny devoly. Fa nisy tao amin'ny fiangonana ndehibe zany. Dia efa nieritreritra ilay fiangonana ndehibe andao arovana ilay fiangonana
tena metraka fitsipika izy ka zay rehetra tonga hiditra ao amin'ilay fiangonana dia mitondra testa ohatra ny ataony Fjkm amin'izao io. dia iny Paoly apôstôly nandeha nitory ny tsilazany tsara ka rehefa nitory ny tsilazany tsara manerana ny Azia ray manontolo tonga hatrany Eropa fantatritsika tsara zany. dia tonga Paoly apôstôly mitondra an'ireo kristianina vaovao reo ho ao am-piangonana tsy bienvenu, tsy dia mety loatra amin'ny kristianina ao reo. dia nitakiny zareo taratasy hoe aiza ny taratasy, nareo ve voafora sa tsy voafora, zany zany le zavatra mitranga. dia amin'io fotoana io raha vo tsy misy taratasy voasoratra io le hoe misoratra ny mahafaty dia tsy misitraka famonjena. tamin'izany ny fijeriny zareo tonga dia miala maka sisiny. ary indraindray mbola hita mifanahin'ny fiangonan-dehibe zany. manao tafika masina izy mazoto manao tafika masina fa rehefa tonga tokoa ary le somary maimbo elika sy le frofrom amin'izay nalehany any io mipetraka eo akaikiny ao tsy alezy ny kristianina ny fiangonan-dehibe. marina zany sa tsy marina to manginonareo marina zany. miatakataka ny olona, le olona tonga vaovao sady tsy mahazo bonjour ny tsy atao au revoir. mbola misy jerijery parti koa reo anatiny ao. zany ny zava-nisy tao amin'ny fiangonana tao Korinto. dia teo indrindra rehefa ny vory ny ona ny fandamina ny tompona andraikitra tao anatin'izany fiangonana tao Korinto zany. tena ndray fanapahakevitra alao ny fanahy masina iasa fa ny fanahy masina no mahavelona ka le mahavelona teneneto tonga hatrany amin'ny hoe mamonjy ny fanahy masina. ryavana malalo amin'ny tompo ina ny lesona azontsika tsoahana avy amin'ity tenin'Andriamanitra ity. ny voalohany ryavana dia izao mampiombona tsika ho amin'ny fanekena vaovao ny fanahy masina. mampiombona tsika amin'ny fanekena vaovao ny fanahy masina. ny dikany teny hoe diabolosy amin'ny teny grika dia pampisaraka, fa ny dikany teny hoe symbolosy dia pampiombona. ny asan'ny fanahy masina dia mampiombona ny olona ary ny fifamatoram-piombonana dia tsy mandeha ho azy amin'izao fa tsy maintsy misy fanekena. noho izany ny fanekena ifanaovan'Andriamanitra amin'ny olony, ny valon'ny fanekena ataonany olona amin'Andriamanitra dia manamafiorina ny fiombonana. ary zay ravana ny zava-dehibe mba manoloana an'ireo fitsitokotokoana tao anatin'ilay fiangonan-dehibe tao Korinto, manoloana ny hevitra tsy mitovy maro samihafa tanàna ny manam-pahaizana koa zany. ny zava-dehibe dia ny fanekena esahan'ny fanahy masina andao iombona ka ny fiombonana dia ao amin'ny fanekena vaovao zay nataon'Andriamanitra. ao na reny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'izany. ny Exodosy toko 4:10, ny Jeremia toko 7:12. izao Andriamanitra reo ianareo oloko. ary zany tenin'Andriamanitra zany no mbola teneniny aminao ndray ry avala malala ao amin'ny tompo. Andriamanitra manao fanekena aminao fa ho Andriamanitra ao izy ary ianao olony. tsy mivadika amin'ny fanekena Andriamanitra, sika no mivadibadika fa Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekena. dia mbola namafisy ny ray zay amin'ny fanekena vaovao. tondreritsika mba hamaky eno indray ny Matio toko 4:20, andininy 5:20. fa mba sokafika aloha ny baibolinareo. Matio toko 4:20, andininy 5:20. ao nandray ny voalaza ao ary ho resantsika rehefa avy eo mitenenin'Andriamanitra zany rehefa avy eo. fa ity no rako Jesosy Kristy dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. ndry raha ny habe ny fahotantsika dia tsy tokony ho vavela eloka isika. saingy mamindra fo aminao Andriamanitra dia manasanao iray latabatra aminy fa manamafy ny faneken'ny Andriamanitra ka tsy miteny fotsiny hoe ianareo oloko izao Andriamanitra reo
fa ny rany mihitsy noho ny fitiavana lay fanekempitiavana no nalatsany indray mandeha tsy miverina teo amin'ny azo fijaliana ho fanavotana atsika ho famafana ny fahotantsika ary zany ry havana mahasarobidy ny fiarahana miombodatabatra amin'ny tompo tsy azo alahatra amin'ny konsoma raha ny paoziny vera mety mitovitovy ihany fa tsy azo alahatra amin'ny konsoma ny fanasan'ny tompo tena aminareo a fa ho an'ny mpisotro toka ny toka dia mampiombona ho an'ny mpisotro toka eo amin'ny fiarahamony zany ary jerevy tsara fa raha misy olona anankiray na tsy manam-bola takininina ry izy maninona izy mamo ihany izy mahita isotroana ihany izy na tsy asianao vola mihitsy anatin'ny posiny ihany teny valo teny mamilava dia ohatr' izao hoe anyzay mba mahita fiombonana raha tsy mahavita mihoatra lavitra noho ny fiombonana iny mamilava ny fiangonana noho ny asan'ny fanahy masina akatony fa tsy isy ilana ny fiangonana zay le izy tenenao fanekena vaovao ny tompo mihitsy ny nanolotra ny rany mba ho fanadiovana anao nisy mihoatra noho izany very avana izany ny faratampony indrindra avy zao ny alaka misy masina atserovana ny tsingerin-taonany aniversera ny mpandray fanasan'ny tompo fa dia misy olona mahateritreritra sotro zao ne dia sy mamonjy fa alaka misy masina izy fa amin'ny heriny koa rovina koa ny misy fandraisana dia mandeha pahazarana tsy arevana tena zava-dehibe ho an'ny kristianina zany manatrika ny fandraisana fanasan'ny tompo zany zava-dehibe zany ary rehefa mandray fanasan'ny tompo dia mahatsiaro an'izay fanekena miorina ao amin'i Jesosy Kristy raha nanolotra ny rany ho fanavotana antsika dia isaky ny avy mandray fanasan'ny tompo zany ianao tokony ho tsampana hoe io Jesosy Kristy namela ny eloko mandeha mody zany ianao dia manahoana voavela eloko nanonona an'izany teo zao ny mpitandrina raiso ny famelan-keloko atolotr'Andriamanitra fa tsapanao ve ny lanjany zany famelan-keloko atolotry ny tompo anao zany sa mbola misy reserve mipetrapetraka ny anelanelany misisisiny any zany zava-dehibe zany riava fa io fanekena vaovao io dia manala antsika amin'ny fahotana zany hoe mandrava ny fahotantsika ny fahotana izay mitondra antsika ho amin'ny fahafatesana fahotana mitondra antsika amin'ny fahafatesana fahafatesana ny tambony ota kanefa no resen'i Jesosy Kristy ny fahotana ndikan'izany ny fahafatesana mihitsy no resen'i Jesosy Kristy ka ny kristianina rehetra na jiosy io na vaovao io na tranainy io na efa ela be izy ny teto Atsimon'Imahamasina na vao tonga vao mala fianakavitsika teo zao bienvenue tonga soanareo ry havana sotra aza mieritreritra anay vao tonga herinandro dia ozindray zany hoe na efa ela be ny teto hatramin'ny dadabenay efa teto raha in'izy eo na dadabenareo efa ela be teto azonareo moa zany resahako zany mitovy daholo isika mitovy dia rehefa tonga eto aza misalasala ianareo sampana tonga dia raiso ireo olona reo raiso ary tsy reo ihany fa zay tonga ato fa za izy no andrasana hoe tonga avinareo ny sampana dorkasy zay moa zao ny Alahady kaikaiky ao sampana dorkasy dia afaka mandray nareo tonga avy mivory isaky ny talata ka atao an'izany hoe mandana tony le olona daonao dorkasy ary raha misy olona any ivelany hafahafany hitanao tsy dia hitahita atony izy dia tadiavo avereno ao amin'ny tompo fa tsy ianao miteny hoe nga tsy hitanao ny varavarana io varavarana tonga avy rehefa tsy hiditra anao mandana any avy na avy-panahy zany ry avana ny fanahy masina dia mampiombona antsika amin'ny fanekena vaovao hiatrika herinandro masina antsika ry avana afaka fotoana foy ho tsampanao ny lanjany fiombonana ao amin'i Jesosy Kristy ary ataovy zava-dehibe mety misy vady zanaka mety kamokamo miangonao tsy dia resy lahatra mety misy mpikambana ao anatin'ny fikamanana mety mangatsitsika na ao anatin'ny fiangonana andao atonony herinandro masina zao ho avy
andao hiaraka iombona fanofanahy masina dia saimbolosy fa tsy diabolosy tsy mpampisaraka fanofaroa ry avana azotsika raisina amin'ity soratra masiny ity dia ny hoe mamelona atsika ny fanahy masina voalaza tsara eto amin'ity Koritianina faharoa toko fahatelo ity voalaza tsara mihitsy hoe fanofanahy no mahavelona grand F ny fanahy masina no mahavelona fantatritsika tsara fa Jesosy Kristy ane ny Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ka raha nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia manapirofo zany fa tsy laitra ny fahafatesana ny fanahy masina ary io fanahy masina io no manome hery atsika fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo raha mijery ny teny fototra mindry avana le hery eo iny dynamis ilay hery manetsika fa io ihany koa ny aviany teny hoe dynamite zany hoe mahery vaika mipoka miongotra daholo zay tsy iongotra zay ny lasa ny fanahy masina hianatra betsaka an'izany tsika amin'ny pentekosta fa io fanahy masina io mamelona anao io ka raha nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia isika koa tsy maintsy an'inona tsy aiza hitsangana tsika zay ny alezy ina ary ny antony hitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty tokony tsy matana izy dia tsy olana atsika fa hanaporofona fa ianao tsy maintsy mitsangana amin'ny maty takony ahoana ny finoanao kristianina aiza ny masonao amin'izao akatoky ny pasika izao any amin'ny fahafatesana sa any amin'ny tahotra ny fahafatesana sa any amin'ny fifalian'ny fitsanganana amin'ny maty dia voalaza amin'ity soratra masina ity ry avana tonga antsika mba hamaky ny teny faminaniana netiny Jeremia mpaminany Ezekela toko fafito amby telopolo Ezekela toko fafito amby telopolo Ezekela toko fafito amby telopolo manomboka amin'ny andininy fahadimy dia ho tantaraiko anao ny tantara ao satria lavalava Ezekela io naminany nitorany avatr'Andriamanitra Ezekela dia ny fahitana hitany misy tolapaty be dehibe tolapaty be dehibe fa rehefa niasa ny fanan'Andriamanitra dia nahazo nofo tsirairay avy ireo tolan'ireo dia nietsiketsika dia lasa dinamika ohatran'ilay fahazo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina sary ny fitsanganany tena tsy misy fitsanganany tena maty possible hivelan'ny fandraisana ny fanahy masina ravana malalo amin'ny tompo fanahy mamelona ny fanahy masina ka na misy ary ny fatorana maro samihafa fatorany lalàna jereo raha tsara fa ho fatorany zalàna Jesosy matotiko fenina amin'ny roapolo mandalo fitsarana izy fa Jesosy ne ka tsy namaly fa nanginy dia io ny tena raha hitadinareo aiza misohatra masina no misy ny fanazavanany hoe zay mangina volamena dia io matotoko fenina amin'ny roapolo io hanotaniny mpitsara izy am'izany ny Sinedrio anaveraka aty zao any tsy mamaly izy tsy miteny izy tsy mivolana io fahanginany tompo io fandresena ho azy tsy zay io ravana ny tena momba ny andra teny mianjery manontolo ihany dia mba amin'ireny grevy ny mpianatra eny Akatso sy ny any amin'ny tsy Akatso ireny ny dondrona indrindra no mpitarika grevy amin'ny ankapobeny ny dondrona indrindra no mpitarika grevy ary le mahay manaraka amboko rehefa avy ao rehefa tonga saina hoe ay ohatrany tsy mety ka ity anisan'ny tratrany zany ane zay le olona efa lany session ino no mitarika grevy ino nefa mbola mandray vola ry tambatambazy ny anina ry indray rehefa avy eo fa le mahay indray manaraka ambokony manaraka ambokony am'izay avy eo mahita hoe ohatrany tsy mety ka ity ary am'ireny fivoriana maro reny fivorian'olona maromaro reny dia ny basy vava
no mahay indrindra sady tsy maro zany resako zany ny basy vava no mahay indrindra fa misy maranitra dia mba misy mpamanana hevitra fa tsy mitetsy rehefa vao tsy mety izany efa mba nieritreritra nyzay ihany fa sarotra moa le azonareo va le izy efa nainany zany tsika ary za iteny aminao fa ny fahanginany tsy miteny tsy midika ho faharesena ary zany nampianarany soratra masina ry ava fa io fanahy masina io rehefa mamelona tsy sy ezaka ataonao akory fa izy ihany dia miasa dia mahavita azy misy marary mafy aloha mba ho resahako anareo ty fa tsy mampanino re miresaka fitsanganana amin'ny maty fahavelomantsika anisany ampianarana anay tany amin'ny psikolojia io le masitsika io zany le misy an'le ohatrany maron io dia misy an'le maintimainty kely io mpivoany tanareo raha mbola tsy nahita reo dia jareo ny masony eo akaikinareo ao rehefa le maintimainty kely io zany no manarona an'le maron misisy neny vazaha moa somary mangamanga zay le izy ka rehefa manarona an'iny a dia efa alefa sofiadanana le olona adareo moa zany le resako zany a zany hoe efa andeha zany dia pahirezo izy mba iona amin'ny tompo dia tsendrany zany ary ava kristiana tato am-piangonany zany a efa mitovy le izy dia le nianarana irehetra tany amin'ny psikolojia efa tanteraka tamin'le olona daholo azonareo ve le izy dia ho za tamin'le fianakaviana mahirezo nareo afa dia amboariny saina fa ndao homanitsika ho any amin'ny tompo izy dia fahasitranana koa ny fahafatesana tonga taty an-trano fa ny teny atsoa aza raha misy ahatra mitranga ny ao anatin'ny eritretra ialana tsiny amin'le olona fa maty misy iala tsiny amin'ny fianakaviana hoe raha sanatrika maty izy dia ilazao azonareo le mba ao anatin'ny saitra tonga tany an-trano le olona mihitsy nandray telefona no ny antso paster o misaotra ny amin'ny vavaka nataonao fa sihitrana somatsara tantara teto fitandremany zany tsy mila ny interventionao ny fanahy masina rehefa miasa fa ny anjaranao dia ny matoky azy fotsiny zao hoe raha sanatriko ka maty le olona fahasitranana koa ny fahafatesana raha ty moa izy velona somatsara raha izy somatsara ny rako mpisaorana tao inona ny olana azonareo ve zany resako zany za zany ny teny amintsika ry ava tena mamelona tokoa ny fanahin'Andriamanitra misy olona efa tsy eritreretina ho velona tsony velomin'ny fanahin'Andriamanitra ary Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty no pirofo tsy azo hidivirana fa ninona endrim-pahafatesana miseho amin'ny fisainanao vahan'Andriamanitra vadik'Andriamanitra ho fahavelomana zany za zao miamaty apastera mitotongana foana ny varotra taonay za zao ohatra nefa ho faty apastera amony tena ianao rehefa ho faty mbola amony tena ho atao malaky ve le misy olona mampome ihany indraindray ny tokony ho tadiavinao Andriamanitra ho tady amony tena fa apio mba tsy mba tsy amony tena fa ny zava-dehibe dia zao ny fahatokiana ny fanahy masina fa io fanahy masina io manangana ny rava eo amin'ny fisainanao zay mety ho rava eo amin'ny fisainanao atsangan'i Jesosy Kristy zany velomin'ny asanao andavanandro velomin'ny fisainanao andavanandro velomin'ny ankonanao hiatoany hatramin'ny haninao ary omen'Andriamanitra fahaveloma ianao fa manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay diatsika ny olona manana ny fanahy masina ry avana hamitianako an'izay voalazy zay dia tsy mba olony faharesena ny fanahy masina koa tsy mba mitaizatsika ho kanosa ianao zany raha voaray nitetaka io anao dia tadio fa nilozany iny ianao zay nilozany fanahy masina ianao zay aza mba ray nitetaka zany zany voambolana teneniko zany mo tsy hitanao anaty dictionnaire zany mba teny fiarahamonina eny fa ny fanahy masina dia mampiombona atsika
ho amin'ny fanekena vaovao ka mba tsy ho tratra ny aretin'ny fiangonana tao Korinto ane ny Fjkm Atsimon'Imahamasina ka ho lasa fiangonana formalisme fotsiny fan ny andrasana amintsika dia sady fiangonana formalité isika no fiangonana iasan'ny fanahy masina indrindra ka no mampiombona atsika dia ny fanahy masina irery ihany mba hahatonga atsika iaina ny fanekeny Jesosy Kristy dia mahazo tohomana rehefa avy eo rehefa iray latabatra amin'ny tompo ary ny faharoa ny resahana teo dia tsarovy fa mamelona anao ny fanahy masina tombo no anao nanatrika ny fanompopo vavahana amin'ity anio ity fa mamelona anao ny fanahy masina ka ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty pirofo tsy azo hidovirana fa ianao tsy maintsy mandresy ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany amen.